Manolotra ny arahaba tompoko nitsiko amin'ny varatraza malefaka na antony no mandrafitra ny toetry ny andro fa vinavinaina ia mahazo hery kokoa zany makany amin'ny farany herinandro. Andrivotra ihany koa saika manerana ny nosy fa mafimafy kokoa ny rivotra aty amin'ny faritry Boeny, Sofia, Diana ary any amin'ny manodidina ny Sainte Marie. Raha mahakasika ny maripana indray dia ahitana fidinany maripana ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Arak'izany dia angatsika aloha ny andro amin'ny ankapobeny ka mila miomana amin'ny akanjo mafana ny tsirairay. Andao jerena amin'ny antsipireny ary mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Azo orana malefaka any amin'ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo, mety hipaka hatrany Toamasina. Andrahona mety arahana herikerika manify indraindray any amin'ny faritra Atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra sisa rehetra aoriany ny zavona vao maraina eto amin'ny afovoantany sy ny faritra atsimony Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mitoetra any aloha ny orana somary miatoato any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Andrahona kosa na andrahona mitsitokotoko ny faritra Diana, Sofia, Alaotra ary ny faritra Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina be mihitsy na hibalika be mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny maripana raha ampito zao dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré ny maripana ambany indrindra, ho an'ny afovoantany eo amin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tafiakatra 2 amin'ny 30 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Andao jerena indray raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Azo orana ny any amin'ny faritra Sava sy ny tendrony avaratry ny nosy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa any amin'ny faritra Sofia, Alaotra, faritra Analanjorofo ary Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha saika mbola hitoetra ihany aloha ny zavona ny vao maraina eto amin'ny afovoantany sy ny faritra atsimony Madagasikara. Vinavinaina mety hisy orana tandrifindrahona andalo ihany indraindray any amin'iny faritra Androy sy manodidina ny Ampaniny indrindra moa ny Takariva na ny Alina. Ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy izay zao tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny zoma fa manodidina eo amin'ny 4 na 3 degré mihitsy aza indraindray na aty Avakina Karatra 7 degré ho an'ny Analamanga ary 7 degré kosa ho an'ny Fianaratsoa. Any amin'ny faritra Bongolava ihany koa dia vinavinaina angatsika ny andro ny vao maraina satria manodidina eo amin'ny 7 na 10 degré eo ny maripana ambany indrindra. Tafiakatra 2 amin'ny 30 degré hatrany moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alahady ary izay vinavinaina ia mahazo hery ny tsiko ny varatraza. Arak'izany dia mitoetra ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny nosy iray manontolo. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify ihany zany indraindray. Any amin'ny faritra atsimony nosy ihany koa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety holalovana orana tandrifindrahona moa ny tapany maraina. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana amin'ny alahady izay dia misongadina be ny fidinan'ny maripana ho an'ny afovoantany sy morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 20 degré zany ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré ary manodidina eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 degré kosa any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety mety eo Madagasikara dia mirary zoma mahafinaritra sy farany herinandro sambatra ho anao. Veloma tompoko.